Fa miarahaba-tsika rehetra androany sika dia resaka ilay lohahevitra dia ny torimaso izany. Ny zava-mananaina rehetra dia mila matory. Tena hoe besoin vital ny torimaso. Ny mampalahelo nefa ny amin'ny vaninandro iainantsika dia maro be ireo zavatra misarika anao atory taraiky. Mety eo koa ny adidy sy ny asa izay mahatonga anao lasa taraiky be vao matory. Nefa ny tsy vita amin'izay ihany hoe taraiky ny matory fa tsy maintsy mbola mifoha maraina ihany koa avy eo ka lasa tena fohy dia fohy ny fotoana atorian'olona tsirairay. Izay zavatra izay nefa ny rehefa mitohy isan'andro isan'andro dia mahatonga fikorontanana maro be eo amin'ny fahasalamana. Ny zavatra iray voalohany manakorotana ny torimason'ny olombelona dia ny hazavana, ny source lumineuse zany. Hazavako. Tany amin'ny faraparan'ny 19e siècle tany dia nisy izay hoe Monsieur Thomas zay. Izay Monsieur Thomas zay no namorona itony ampoule électrique itony. Vao tonga ny famoronana ny ampoule électrique io tena nomboka tany no efa lasa voarebireby ny torimasondra olombelona. Satria nahoana ary? Ao anaty vatantsika ao dia misy ilay atao hoe horloge biologique. Io horloge biologique io ato anaty cerveau antsika ato misy organe anankiray atao hoe hypothalamus dia ao anatin'ny hypothalamus misy ny horloge biologique. Io horloge biologique io no mandrindra ny fonctionnement ny vatanao rehetrarehetra. Ao ny rythme veille sommeil, ao ny resaka tsirom-panentana rehetrarehetra, ao ny envie d'uriner, ny envie de manger, ny rehetrarehetra izy no miregule anazy. Ary io horloge biologique io dia mihodina miaraka amin'ny rythme du jour et de la nuit. Izany hoe mihodina miaraka amin'ny fihodinan'ny tany sur elle-même et autour du soleil. Zany hoe manana rythme sur 24 heures io horloge biologique ao anaty vatantsika io. Rehefa tonga ary ny alina dia tsy mahita hazavana intsony ny masontsika dia ilay horloge biologique io mamokatra tsirom-panentana anankiray, izany hoe hormone anankiray izay atao hoe mélatonine izay mahatonga ny torimaso ho avy. Rehefa mivoatra amin'izay ary ny fiainana andavanandro dia misy ny ampoule. Dia rehefa tonga ny alina dia mandrehatra ampoule daholo isika rehetra dia vao mahita an'iny ny vatantsika olombelona dia metara ny famokaran'ny vatana ilay hormone du sommeil atao hoe mélatonine. Satria rehefa misy source lumineuse hitan'ny vatana dia lasa tsy mamokatra ny mélatonine io izy satria mbola mihevitra hoe mbola mazava ny andro. Dia voalohany lasa sarotra mahita tory isika, faharoa mety ho lasa tapatapaka ihany koa ny torimasontsika, ary fahatelo mety lasa mifoha maraina be. Fahatsika manohitra izany zavatra rehetrarehetra izany dia mila mifanaraka isika ao an-trano hoe a partir ny zao ora manomboka amin'izao ora dia tapahana daholo izay mety ho source lumineuse rehetrarehetra. Voalohany rehefa atory daholo ny mpianakasy zany dia vonoina aloha ny jiro. Faharoa apetraka ihany koa ny finday satria io finday io koa dia source lumineuse. Fahatelo vonoina koa ny télé sy ny bruit rehetrarehetra dia matory daholo. Ho an'ankizy indrindra dia apetraka ny lamina ao an-trano hoe ohatra hoe isaky ny alarobia sy ny weekend ihany no autorisé ny écran. Ny tena idéal dia tsy ovaovana io lera fatoriana io. Rehefa amin'ny 6 alina ohatra dia atao amin'ny 6 alina foana ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady, fa tsy ovaovana mba hanaraka an'izay ny horloge biologique antsika. Io horloge biologique io dia mila kolokoloina, mila karakaraina izy io. Ny fomba fikarakarana anazy tsara indrindra dia izay hoe matory à la même heure ary mifoha ihany koa à la même heure du lundi au dimanche et
pourquoi pas du 1er janvier au 31 décembre. Mety izy exception kely tsirairay eny antsefatsefany eny. Fa tsy hoe akory latsinainy hatramin'ny zoma za adiny 4 monja matory dia rehefa tonga ny weekend dia atory toute la journée na hoe anao grâce matinée be amin'izay fotoana izay dia na tianao na tsy tianao dia hikorotana daholo ny fiasan'io vatanao io satria mikorotana ilay atao hoe horloge biologique. En effet, le sommeil perdu en semaine ne sera jamais rattrapé le week-end. Vokatr'izay dia mety hiakatra ny tosidranao mety hiakatra ihany koa ny tany siramamy anaty ra izay ahatonga diabeta rehefa ela ny ela miakatra ihany koa ny tany cholestérol ratsy anaty ra ary ho mety ho lasa obèse na en surpoids ny olona iray tsy ampy torimaso. Mila lanjalanjantsika tsara zany ny rythme du sommeil antsika mba hanaja ny fiodin'ilay atao hoe horloge biologique io ka ny tsara indrindra zany dia matory amin'ny lera mitovy foana mandritry ny herinandro ary mifoha ihany koa amin'ny lera mitovy. Indraindray mety misy décalage kely fa aza atao mihoatra ny adiny 2 io décalage io na grâce matinée zany na ny lera fatorianao. Izay indray ny azy natolotra androany dia mino fa mazava amin'izay izao ny resaka torimaso mirary fahasalamana ho antsika rehetra dia zarao fa mahasoa ny hafa.